Fary miara-batsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Inona no mahazava-doza ny fijerena horonan-tsary mamofady. Izay no lohahevitra ho jerevantsika amin'ity anio ity ary valiny efatra no ho arosoantsika ao anatin'izany. Voalohany zavatra ratsy ny resaka fitanjahana ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna. Fantatsika tsara ravana fa rehefa nanota i Adama sy Eva dia Andriamanitra mihitsy no nisahirana nampitafy azy ireo satria nitanjaka izy ireo. Mba tsy sehony izay fahamenarana izy ireo zay Andriamanitra mihitsy no nanome azy ireo fitafiana. Ary raha ny Baiboly koa jerevanao any amin'ny Apokalipsy toko 2:15 dia izao no voasoratra: indro avy toy ny mpangalatra ao ary sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Amin'izany tenin'Andriamanitra zany dia hitantsika fa zavatra ratsy ny hoe hita ny fahamenarany. Kanefa ravana zavatra tsy afa-misaraka mihitsy amin'ny resaka pornografia na horonan-tsary vetaveta mamofady ny resaka hoe nudité na hoe fitanjahana. Ka ny dikan'izany zavatra ratsy, zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny amin'izany ary manala tanteraka ny voninahitry ny olona, afa-baraka tanteraka ny olona rehefa miseho ny fitanjahana. Ary ilay teny afa-baraka dia hoe le baraka moa amin'ny teny hébreu dia hoe voninahitra ny dikany, ka ny afa-baraka dia hoe miala amin'ny voninahitry le olona zany rehefa miseho ny fitanjahana. Zay ny voalohany. Ny faharoa mahatonga ozona ny fijerena ny fitanjahan'ny hafa. Mahatonga ozona ny fijerena ny fitanjahan'ny hafa. Any amin'ny Genesis toko 1:7 dia misy ny tantaran'ny Noa izay rehefa mamo izy dia nitanjaka ary nisy zanany lahy antsoina hoe Ama izay to falifaly nahita ny fitanjahany rainy. Tezitry Noa rehefa taitra izy dia nozoniny io zanany lahy io, nahazo ozona. Ary tsy izy ihany fa any amin'ny Abakoka toko 2 ihany koa 5:12 dia misy le tenin'Andriamanitra fantatsika tsara manao hoe lozany izay mampisotro divay ny namany dia naozy izy izay manampy fahatezerana ka mahamamo azy mba hijery ny fitanjahany, mba hijery ny fitanjahany. Ary le loza io rehefa tena jerevanao tsara ny dika teny fototra ny dikany dia hoe ozona mihitsy. Izany hoe misy voozona ny olona izay te manana hoe te hijery ny fitanjahan'ny hafa izy dia modomeny zava-mahadomelina le olona mba ho mamo tsy atsiaro tena ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ozona, miteraka ozona, mitondra ozona ao anatin'ny fiainan'ny olona, ao anatin'ny tokantranon'ny olona ny fijerena an'ireny horonan-tsary mamofady ireny. Ny fahatelo dia tena mitovy tsy misy valaka amin'ny fandehanana makany amin'ireny mpivarotena ireny ihany ny fijerena horonan-tsary mamofady. Ino moa atao hoe mpivarotena? Ny mpivarotena raha jerevanao ny dikany hoe porno amin'ny teny grika dia hoe porné. Ny dikany hoe porné io dia tsy ina fa mpivarotena. Zay ny dikany. Mpivarotena. Hoe pornographie, le graphie dia grapho avy amin'ny teny grika hoe grapho zay ny dikany dia hoe sary. Ka hoe sarina mpivarotena zany ny pornographie. Ary ny ankabetsahan'ny olona izay hita ao anatin'ireny horonan-tsary ireny amin'ny ankapobeny dia olona vidiana vola daholo. Zany hoe mampiseho ny fitanjahana io izy dia mandray vola vokatry izay. Zany hoe mpivarotena daholo ny ankabetsahan'ireny olona ireny. Ary le olona mijery koa nefany rehefa mijery tsy hoe mijery fotsiny ny saina fa ny maso no vavahady-tsaina hahafahan'ny olona mampiditra zavatra anatin'ny vatany ao. Dia rehefa mijery izy dia amin'ny ankapobeny masa mandeha ny sainy dia manana firaisana amin'ilay olona hitany eo amin'ilay sary eo mihitsiny le olona mijery. Zany hoe lasa miombona, miray amin'ilay olona hitany eo amin'ny sary eo mihitsy izy. Ary zay mahatonga le fataiterina sy filana dia mahatonga ny olona ho tafaroboka anatin'ny masturbation ohatra rehefa mijery an'ireny horonan-tsary ireny izy. Ary zio no nahatonga an'i Jesosy Kristy Tompo any amin'ny Matthieu toko 5:20 ilaza manao hoe Matthieu toko 5:20 efa renareo ny voalaza hoe aza mijangajanga fa izao kosa ozy izy milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hilazy dia efa nijangajanga tampony sahady. Efa fijangajangana sahady eo anatrehan'Andriamanitra le hoe mijery vehivavy dia mandefa neritreritra ao hoe miray mila an'iny vehivavy iny. Ary zany ny zavatra miseho mandritra ny fijerevan'ny olona andreny horonan-tsary mamofady ireny ka mahatonga azy hoe ho fijangajangana. Ary ny Korintianina voalohany toko 10:20 dia miresaka Paoly an'io relation virtuelle io. Ny hoe tsy tiako mpiombona amin'ny demoni anareo sisy Paoly fa zay zavatra teriny jery ho fanatitra ateriny amin'ny demoni
fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako mpiombona amin'ny démonie ianareo. Le fiombonana amin'ny démonie zany de fiombonana any anatin'ny saina, relation virtuelle de zay zavatra koa Paul zava-doza. Ka mila mitandrinatsika rehefa mba tsy ho tafaroboka ao anatin'izany. Ny faefatra de zao, tena sampy tanteraka io resaka pornographie io. Ny antony de zao, nisy ireo le mpandinika archéologique, zany hoe mpandinika le vakoka taloha be reny rehefa nahita ny sarivongana manambara ny Asera sy Bala. Asera zany de andriamanibavy nivavahan'ny Phénicianina sy ny Kananita. De tahaka zany koa Bala Phénicianina sy ny Assyrianina, fa ny Bala de andriamanida zay nivavahan'ny Kananita, samy jentilisa daholo reo. De reo le mpandinika ny vakoka taloha reo zany rehefa nahita n'ilay sarivongana zay nanambaran'ny Asera de nilaza fa ny sarin'ny Asera io dia en position sexuelle, zany hoe ao amina ohatr'indreo ny olona manao firaisana rofy zany ny sarivongana misy anazy. Ary ny Bala indray andriamanida ny sary rehetrarehetra sarivongana zay manambara azy de miboridana izy ary ny filahiny de velona en érection. Zany rehetrarehetra zany de midika fa reny zany ny karazana pornographie tamin'izany fotoana zany. De atao in'ny olona le sarivongana apetrany amin'ny tempoly le izy. De rehefa tonga ny olona mivavaka mahita ny sarivongana iny de taitra, misy an'le excitation sexuelle. De rehefa taitra izy de lasa mamoritsain-dratsy de manao firaisana ara-nofo ao anatin'ny tempoly ao. De zay mihitsy ny tanjona tamin'izany fotoana zany. Ary io fomba fanaon'ny jentilisa io tafiditra tao amin'ny Israely io nisy fotoana tamin'ny andron'ny Jéroboam mpanjaka. Rehefa nizara roa ny fanjakana, i Jéroboam nanangana tempoly tsampy tany Dana sy tany Betela. De tany ray ny olona no nivavaka. Ka io tempoly tsampy io tafiditra tao ny sarivongany Bala. De efa nasiana olona mihitsy tao hijangajangan'ny olona zay tonga ao, satria rehefa tonga ny olona mahita ny sarivongany Bala, le sary pornografika, de lasa taitra de manao le filana de nisy olona napetraka mihitsy tao hijangajangany zay olona manao fanatitra anatin'ny tempoly, nefa dia Israely ny resaka eto. De olona tsony hoe fijangajangana masina. Any amin'ny mpanjaka voalohany any no misy an'izany tantara mampalahelo zany. Kanefa ravana de tsisy hafa amin'izany zava-misy ho an'ny olona rehefa mijery pornographie, satria lay Bala sy le Asera eto de tsy izy ndray fa le sary sy le vidéo zay jerevan'ny olona. De le tempolin'Andriamanitra tsy izy fa ny tenantsika hampidirinao amin'le vavahady-tsaina de le masonao le izy hiditra anatin'le tempolin'Andriamanitra ao. De rehefa tafiditra ao izy de lasa misy firaisana ara-nofo amin'iny olona hitan'ny olona amin'ny sary iny ao anatin'ny vatany ao, anatin'le tempolin'Andriamanitra, any anatin'ny fony any. Ary zay no mahatonga izy hoe tena sampy azo ampitoviana lenta amin'ny Bala sy Asera mihitsy reny pornographie reny. Ary izany no mahatonga ny Paoly any amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fahaefatra ambin'ny folo milaza izao teny izao manao hoe aza mety asiana zioga tsy atonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fikambanana amin'ny tsy mino. De izy hoe inona ny raisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, inona ny ombonan'ny mazava sy ny maizina, inona ny ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, inona ny raisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino, ary inona ny hikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy. Mila diovina io tempolin'Andriamanitra io. Ary zany nataony Josia mpanjaka rehefa tafakatra indray Josia mpanjaka any mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo de nanao fanadiovana izy, nanao réforme izy, fanitsipivavahana de nesorona daholo reo andriamanitra izy tao anatin'ny tempoly reo. Fotoana zao hanaovana an'izany réforme zany, fanitsiana izany ka hanadiovana ny tempolin'Andriamanitra mba tsy ho sary vetaveta no mameno ny fosin'ny sain'ny kristianina zay mpanaradian'ny Kristy. Ary izao oronan-tsary zao de te haneo amintsika izany fahamarinana izany fa tena zava-doza ny fijerena andreny oronan-tsary mamafady reny. Misy amoravana ny olona zay manamary tena, manambara manao hoe kala izy ane ho an'ny olona 7 taona mihoatra reny, karaha latsaka ny 7 taona ny tsy mahazo fa mihoatra mahazo. Tsy manova ny vokatra teraka le izy mihitsy ho amin'ny olona tsirairay avy ny fijerenana izany na 4 taona izy na 4 taona, ratsy eo anatren'Andriamanitra foana izy. De tahaka an'izany koa misy miteny manao hoe izay mivady no miara-mijery. Tsy midika koa raha miara-mijery nareo mivady de tsy maninona, fa fijangajangana foana io anatren'Andriamanitra. Sampy foana io, ampidirinao ao le mpivarotena, le porné, ampidirinao anatin'ny sainao ao le mpivarotena de miray amin'iny ao ianao de fa zava-doza foana no ateraka izany. De misy koa mieritreritra manao hoe mba maka expérience, maka traikefa ny hijerevany an'le izy, kanefa amin'ny ankapobeny de traikefa maloto
expérience ratsy, simba mihitsy ny image de la sexualité ho an'ny olona izay mijery an'ireny zavatra reny, raha reny no hianarana, raha reny no atao filamatra. Dikan'izany ry havana, zava-masina eo anatrehan'Andriamanitra io resaka firaisana ranofo io ka tsy tokony ho zimbazimbaina na ho atao tsy misy vidiny tahaka reny amin'ny horonan-tsary samihafa ireny. Ary zany no mahatonga antsika entanina isika mba tsy hijery andreny horonan-tsary mamofady reny fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny fijerevana azy. Ahoana ny fomba ilana satria mety misy olona voafatotra ny fijerena andreny horonan-tsary mamofady reny ary mety misy ny kristianina maro be ny voakasika izany. Misy vidéo anankiray izay hitantsika eo amin'ny pejy afaka mbola jerevantsika ny amin'ny hoe ahoana ny fomba atao hialana amin'ny fahazaran-dratsy. Fa misy ny vahaolana manasa anao koa mbola hijery an'izany vidéo izany. Dia mirary soa antsika rehetra indray ary aloha fa raha nahasoanao izay vidéo izay dia zarao dia samitain'Andriamanitra daholo itsika rehetra tompoko.